Malagasy atao anatin'izay herinandro vizividy zay dia fifanakalozana miaraka amin'ny roa Amerikana tompon'andraikitra ny gouvernement amerikana fa eo ihany koa ny ahafahanay niaraka tamin'ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara namolavola paikady anankiray mba hananiona ho an'ny firenena amerikana fa ny firenena malagasy amin'ny alalan'ireo sehatra tsy miankina sy ireo mpamokatra maromaro eto dia vonona hatrany amin'ny fanatsarana ny kalitao sy ny serasera sy ny fifanakalozana ara-barotra. Dia ao anatin'ny dingana manaraka moa zany dia nankatoavy ny filan-kevitry ny minisitra tokoa ny ahafahana miroso bebe kokoa anatin'izay fifanakaloza-kevitra zay miaraka amin'ny fanjakana amerikana dia ny zavatra imasotsika dia ny fiarovany ny tombontsoa an'ireo mpandraharaha sy orinasa malagasy ary indrindra ireo asa aman'alina izay mivantana amin'ny mety hisy fiantraikany raha ohatra ka misy fiovana izay hampatsiranana zay. Mbola manana antsika hatramin'ny fahavalo ny volana Jolay izay fe-potoana farany anaperana ireo 90 andro izay nahantona ny fanjakana amerikana ireo aba ireo zany hoe zany tokony hanatanterahana ireo dinidinika rehetrarehetra zay fa matoky izay fa miroso araka ny tokony ho izy ny fifanarahana amin'ny ankehitriny raha mbola misy dingana samihafa ihany koa ho ambarantsika amin'ny fotoana mampety azy.